amin'ny fo mietimety fifaliana sy fisaoman'andriamanitra rehefa malala no hiarabanantsika mianakavy omeny tompo zao tom-pahasoavana amaranantsika ny fankazana z'andriamanitra no fahalimapolo taona nitondràna nana hoe extrêmement izao sy ny faharoanjato taona natongavana de missionnaire LMS avy any Angleterre. Misaotran'andriamanitra isika andiarava tsika rehetra na isika ao anatin'ny fianakavibe ny fiangonana kristianina na ianareo ao anatin'ny fitondram-panjakana zay kristianina koa ianareo fa dia tsy misy zay sy nareo moa zany eto fa isika mianakavy any omeny ny tompo fifaliana afaka mifanaritava miaraka mandeha voninahitran'andriamanitra ary miaraka miaino koa izay tiany hambara amintsika. Andao hoe mivavatsika ihany ry Jesosy Kristy tompo sy famonjenareo ianao zay nitahiry ny fiangonanao nandritra izay 50 taona izay ianao zay nitahiry ny asany filazantsara nandritra izay 9 taona izay indreky fanatrianao zay mba hiaino zay tianao hambara aminay ka ny fananao ny hanazava izany teny tianao hambara aminay zany ary fanainao masina hiasa ao anatin'ny fondraisiny sainay mba handraisany amin'ny fankasitrahana izany teninao zany koa ka ho marina ilay vavaka izay irinay tsy ho fahazaranay manao hoe mba tsy ho tahaka ny idiranay teto no ivoanay avy eto fa ny hely ny teninao any hanova ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izay eto afovoanay ankehitriny manatanteraka ny teny mahatokana ambaranao manao hoe na aiza miangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo voany ahy amin'ny anaranao indrindra ny tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Eritsekely mariavana manala dia ny safidy fa ny teny faneva zay iainany eritsekely matanatin'ny efataona no iainantsika koa atanatin'izao tonjobily izao fa tsy misy teny hafa koa manasa mpiavana anareo marianaka hatramin'ny baibolindaro riavana malala ao amin'ny tiny faharoa epistile faharoa soratan'ny Paolo amin'ny Timoty ny toko voalohany Timoty faharoa toko voalohany ilay teny faneva moa dia ny andininy fahavalo Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahavalo dia ilay tapony voalohany amin'ny andininy fahavalo ihany zay haitsika tsy enjery tsara ny anarana tompo manao hoe ko aza menatra ny vavolombelony ny tompontsika ko aza menatra ny vavolombelony ny tompontsika ao anatin'ny fitepitoana Eritsekely mariavana malala dia efataona miasany ny olona zay nifidiny sordanibe roa taona zay ny lasa raha ny mara zany roa taona zao no niainantsika zany tefanevy zany mbola manana roa taona latsaka kely isika satria roa taona tamin'ny volana agosto teo zany tao anatin'izay roa taona voalohany zay avana malala dia azo antoka mihitsy fa efa toteny maro be no efa enitsika mikasika izany teny faneva izany fa atanatin'ny roa taona avy dia mbola mahazo manakoa isika fa mbola tandreto teny maro koa mikasika izany teny faneva izany satria tsy mifarana amin'ny fampiasantsika izany teny faneva izany raha tsy tonga misy nao lehibe fa 20 ka saina atao any amin'ny faratany nasarana raha sy katon'Andriamanitra. Ny roa taona voalohany izay efa nandresantsika teny mariny amin'izany avana malala sy ny zava-misy izay atrehintsika ilivon'ny fiainana andavanandro dia nitarian'ny tompo ahy eritreritra ny fanontaniana manahiran-tsaina manao hoe maninona no nambara tamin'ireo hoe aza menaky ny vavolombelon'ny tompontsika aza menaky ny vavolombelon'ny tompontsika aza menaky ny vavolombelon'ny tompontsika kanefa ny olona menatra ihany maninona no mbola menatra ihany ary misy olaza moa dia niteny taminy hoe ahoana tokony atao hoe tokony mba tsy hamenatra atsona ataoko ry avana malala fa omen'Andriamanitra ankehitriny ny fotoana azoko mitondra eo aminareo ny farafahakely ny valite zay tokony omenantsika manao hoe raha tena vonahijoro tsy homenatra ianao inona no tsy ambaratelo ny fahasakina ary zay indra ny avana malala ny votoatin'ny afatra ampiteko aminareo ireo tsy ambaratelo ny fahasakina rehefa mivoaka eto zany ianao dia tokony hivibina fahasakina vaovao ka hiintsaleto daholo ny akamo sara sy ny enatra rehetra ny fahalemena rehetra fa mitsangana vieka ianao feno hely tenin'Andriamanitra miraisinao mijoro amin'ny fahasakina
mba hiaina ny teny izay nomen'andriamanitra tsy velomana tanatin'izay fataony zao. Zany ma tsy zavana malana zavatra tsy maintsy tandremana mafy eo amin'ny fiainantsika. Mora dia mora ny manangana teny fanefa, fa matetika ny sarotra ny mamaky zany teny fanefa zany tsy zavatra mikopakopaka fotsiny eny ambony lohantsika eny, fa kidina hahatratra ny fiainana andavanandrontsika, na isika tsara iady sambatan'olona, na isika mikambara ho fiangonana. Anio rahalalana dia ampitanareo reto valiteny dimy tsotra dia tsotra zay fa ary safidy anao toroteny fampianarana foy aho amin'ity fotoana ity mba hitonafisy amodiny inona ny tsy ambarateny ny fahasahinana. Raha te ho sahy hijoro vavolombelona ianao, inona no tsy maintsy fantatao sy tsaronao. Dimy izy reto dia tonga dia omeko izy dimy dia hitonareo mody. Ny voalohany dia avana izao: ny teny fikasana tano io. Ny voalohany dia hoe ny teny fikasana tano io. Ny voalohany dia hoe ny teny fikasana tano io. Zay voalohany. Ny faharoa, ny fanahy masina itokio. Ny faharoa, ny fanahy masina itokio. Ny fahatelo, ny modely tsara mba irio. Fahatelo, ny modely tsara mba irio. Ny fahaefatra, ny izay tena inonao, izay tena hinonao safidio. Ny fahaefatra, ary ny fahadimy farany ho avy ny amin'ny ray ka tafidio. Ny fahadimy farany ndao aly avelona mbola anatina ny tadidy azy aho. Ny voalohany, ny teny fikasana tano io. Ny faharoa, ny fanahy masina itokio. Ny fahatelo, ny modely tsara mba irio. Ny fahaefatra, izay tena hinonao safidio. Ary fahadimy, ho avy ny andro ray fa tafidio. Tsy fantatro raha afaka angataka anareo any aby namerina zany dia iza mahatadidy engany ka tsy tenina voamanodimy nareo mba hitsara voamatsy azy. Ndao azy ina ny voalohany teo. Faharoa, ny fahatelo, ny fahaefatra, ary ny fahadimy. Andao raisika tsotra zany. Tianao ve ny hijoro ka handresy ny henatra sy ny alemena rehetra, ny akaosala rehetra amin'ny fidoroana vavolombelona? Izao tsy avaratelo zany voalohany. Inona ny voalohany teo? Ny teny fikasana tano io. Tano zany teny fikasana zany. Sokafianatrenareo rehetra mitoery avy namanana. Raha mbola misokatra izy fa misy moa dia mahakirena fomba azy. Zay leo ngely andininy fahaenina amin'ny Timoty faharoa toko voalohany. Raha iolatrenareo zay mahita dia miaraka mamaky amiko amin'anazy somana hoe ary noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'inona? Tamin'ny fametrahako ny tanana. Eo zany ny avana dia mazava ny fanala hidianakao meny ten'Andriamanitra. Raha tianao ny hanana fahasahiana amin'ny fijoroana vavolombelona, ny teny fikasana tano io. Ny fametrahana tanana izay ambalin'ny apôstôly Paoly mantsy avana malala tahaka ny fametrahana tanteran'ny fiangonana Malagasy dia tsy fametrahana tanana fotsiny akory atao eo amin'ny tanana eo. Zany moa zao rehefa vakina ny teny grika liavana dia tanana maro foana, milaza maro teny eo, pluriel hoe na zanabazary. Va nesika zao tanana ray satria tanana raiky tanana baiboly. Fa io fametrahana tanana io tsy tanana apetraka fotsiny hoe raha malala. Fa rehefa atao ny fametrahana tanana tsy maintsy misy teny izay ambaran'ilay olona mametraka tanana. Hitantsika zany ao anatin'ny soratra masina, ahitantsika zany eo amin'ny fomba iainantsika fiangonana azy. Ka eo no mahatonga ny afatr'Andriamanitra hoe ny teny fikasana tano io. Raha miverina amin'ny teny voalohany nanoratan'i Paoly amin'ny Timoty ariavana, ny fametrahana tanana izay ambaran'i Paoly eto dia fametrahana tanana fametrahana ny Timoty ho amin'ny andraikitra fitondrana ny fiangonana. Zany hoe fametrahana azy eo amin'ny andraikitra anankiray. Ary izany no toizantsika fiangonana
Kama tu expliquer mamanukana, manufaa mitata na msukazulu na tena mazabasa. Manufaa mitata sikia, amndio na bofitu tekono. Manufaa mitata sikia, amndio na tuka rupianchi. Manufaa mitata sikia, amndio na tuka na rupianchi. Apeka kami ndrekja, ilang timu nasa nzan, arenova na famitata na. Yozali, dentutia ampu zaptan, ntutia mnau pianchi, ntutia mnau diekoni, ni tena diemanja, ni tena fikia sana, taam zanten fikia sana. Tamstona kana na tamstona kana na pian, tamstona kana na diekoni, ni tena fikia sana mena diemanja nao. Bisulla sasa mde, ina tena fikia sana, otile ati kwa. Naruzo mata di dolkula altani. Misy olo dia manadio fatasoa izany tetika sana izay nomenanao zany raha dinao zany mba tsika sokazo kely reo ivereny mitojerytsika eny mariana fa zay rehefa manokana anareo tsy mamorona teny hafa koa miteny mitotsika ihany mampiasany any nareo azo verena tsara inona tokoa moa ny teny fikasana nomena raha natokana amin'izao ndraiky tsy ravana fa tsy afaka ho saky ianao raha tsy misy tenin'Andriamanitra iorena anao afanatanterahany lasy rehefa nomena anao ny teny manao hoe maniana aza mataritra na famombanao inona ndray tsy anareo fahasahina raha ohatra tazonao zany ka fantatao manao hoe nanaiza na inona na inona zatramitao na toezavatorina lalovanao iaraka aminao Jesosy inona ndray tsy anareo fahasahina amin'izany raha ratsy anavavy marara-piaramanao eo amin'ny fanompoana ny tompo eo ireo fiangonana antsoan'Andriamanitra ny teny fikasana tany io sady iwalo kely ny famitantana ny Saint Paul Ravimana satria manao famitantana na karazany hafa sy akanapinetsika eny isika dia mamitantana amin'ny olona tokana ho mpandray ny fanasany tompo ohatra atafatra ibe koa zany ianao rehefa tokana mparay fanasany tompo amin'ny tantanina misy teny fikasana nomena anao antsoan'Andriamanitra isika mba hijoro amin'izany teny fikasana zany hitana izany teny fikasana izay nomen'Andriamanitra amin'izany fa ny mparay fanasany tompo maro izay tsy maharitra ry avramanana dia nanadino ny teny fikasana nomena azy tamin'ny fotoana izay nanokana azy nanadino nanotovy teny nanokana azy tamin'izany fotoana fanokanana izany ny teny fikasana taminy saingy rehefa mamaky ny episkelititsika lavatominanantompo izay namonjy antsika sy niantsontsika tamin'ny fiantsona masina tsy hiaraka ny asantsika taraka ny fikasana sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony faharola fa nahariary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy hamonjy antsika izay nahafoana kely ny fahafatesana ka ny filazantsara no mampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizany ny teny fikasana tambo io ilay filazantsara manambarantsika fa Jesosy Kristy ilay tompontsika Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika dia Andriamanitra velona satria nandresy ny fahafatesana ary mamelona antsika koa ka manome antsika ny fiainana mandrakizany arena mampahay aza menatra manana ny Jesosy ianao raha Jesosy nandresaka amin'ny fahafatesana inona ndray mataonanao ny hery aparehitra na hery inona na hery iza eto rehefa zao tontolo izao tsy misy afaka mifanaritra amin'ny Jesosy Kristy ilay teny manao ifanenany fahefany rehetra aiza arindanitra tsy aiza ety ambonika zany ny Jesosy zany ny Jesosy anao zany no maniraka azany no maniraka anao maninona ianao ny sa ny teny fikasana inona rehefa amitoely avy ny faray masina hitokeo niaikatany andininy fahelona tonga amin'ny andininy fahafito sika zao raha eo tenanao baibolinareo ahoana voalaza eo amin'ny andininy fahafito amin'ny anarany tompo fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy kosa isika fa fanahy makely sy fitiavana ary fahonana tena ny baiboly amina malala dia soratana tamin'ny teny grika moa zany amin'ny ankapobeny testamenta vaovao ary miezaka nanika fony firenena rehetra eran-tany isika koa dia nanika manana dikatena ampianatantsika izy fa manana dikatena ray koa tsika eto Madagasikara dia nitsona hoe dikateny iombonana eto Madagasikara izay afoizina hoe diem ny diem manayavana malala
rehefa mandika eo andininy io dia milaza manao hoe tsy mba fanahy mahatonga ho kanosa no efa nomen'Andriamanitra antsika fa ilay fanahiny mahatonga antsika ho felokely. Tsy mba fanahy mahatonga ho kanosa no efa nomen'Andriamanitra antsika fa ilay fanahiny mahatonga antsika ho felokely. Azany izy davana azany moanjo zay itsoantsika hoe ny fanahy masina atao hoana itovio. Raha marina ny fanekensika an Jesosy Kristy ho tompo ny avana malala dia nomenantsika zany fanahy masina. Ary rehefa nomenantsika zany fanahy masina zany ny fanahy masina dia noaranona kely mahagaga. Tsy mila mamatika Baiboly nareo ny avana malala fa hainareo tsara zany. Ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo dia nanomezana Jesosy Kristy famparantenana ho antsika. Ahoana ho izy fa hahazo kely anareo amin'iny amila tsara masina aminareo ka hoino vavimbeko aiza anjerisarena sy eranjody sy samary arakaiza aratrany hahazo kely anareo amila tsara fanahy masina aminareo. Ny fanahy masina nomena ny fanahy masina nomena anao noloarano kely mahatoky sy mamitaka ahafahantsika mijoro ampolomena riavana malala. Raha mamaky ny boky ny asan'ny apôstôly sy rava ny boky ny asan'ny apôstôly zay moa zany rahalalantsika azy amratana azy fa ny mpandinika ny soratra masina miara-maraiky manao hoe azo atao tsara ny asany boky io tsy hoe asan'ny apôstôly fa asan'iny asan'ny fanahy masina asan'ny fanahy masina. Rehefa mamaky io boky isika ka miampita fotsiny ohatra ao mitoko fahefana andininy faraky amin'ny telopolo rehefa nienjehina ny mpianatra namponja ny mpianatra niraona na mpianatra dia nibahana dia namponja ireny zany hoe avelana angena tamin'ireny mbola mitoritory an'izany Jesosy zany a iverina tamin'ny fifaliana teo ivony namana izy ireo. Inona no natao nivavaka izy ary rehefa nivavaka izy dia niovovoka ny trano izay nitoerana ka dia feno ny fanahy masina izy ireo ary nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina. Asan'ny apôstôly toko fahefana andininy faraky amin'ny telopolo zany efa tsy hevitra loatra zany riavana. Asan'ny apôstôly toko fahefana andininy faheraiky amin'ny telopolo nivavaka izy dia feno ny fanahy masina izy dia niovotrovotra ny trano izay nitoerany dia nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina izy ireo. Dia nitoro ny tenin'Andriamanitra ny fahasahina venao meteza ny feno ny fanahy masina teo feno ny fanahy masina venao mivavaha ianao. Io ianao kanosa velona tsy mahajobo avombelona kely vavaka ianao kely vavaka ianao fa raha mivavaka marina tahaka nataon'ny mpianatra ianao ho feno ny fanahy masina tahaka ny mpianatra ianao hitory ny tenin'Andriamanitra ny fahasahina tahaka ny mpianatra ianao fa tsy miova ny tenin'Andriamanitra liavana. Mino zany zay ianao dia reny indray ny sekoly mivavaka riavana malala fa ny fanahy masina itokio ary ny vavolombelona fa mahatonga ny fanahy masina olo anankiray mivavaka izy manana fiaina mavaka izy ary tsy mifidy toerana iona zany vavaka zany tsy mifidy seky zany vavaka zany amin'ny toerana rehetra joroanao mahavavolombelona Kristy mivavaka ianao mivavaka ianao. Raha lehibe tokony hitsarovatsika manakario zany riavana malala. Atao hipita amin'ny fahatelo inona ny fahatelo teo inona ny fahatelo teo ny modely tsara mbaky eto amin'ity Timoty faharoa ty riavana malala rehefa mamaky ny andininy fahavatsika araha fotsiny zany ny fotran'ilay texte tonga amin'ny andininy fahavalo amatsao ko aza meny ireo vavolombelona tombontsika dia ahoana ny toy ny riavana nahifatony ianao fa aoka ianao inony hopiombona ny fahoriana noho ny filazana tsara araka nen'Andriamanitra. Izy zany zao ny modely eto Paoly ny modely eto Paoly izy any ampigadrana sy any ampifatorana manoratra ho an'ny Timoty zanany Palala mpanompon'Andriamanitra napetraka mitondra ny fiangonana. Izy no modely tsara eto mba hiriny ny hanana viavy ny Paoly. Za zay teny amin'ilay za menatra za tsy menatra zao anjo marina fahatiapony zany saingy mihety ijoko afahako manoratra aminao hifanandrinako hatramin'ny fahafatesana azy dia modely tsara menanao izany. Ary ififatorana Paoly riavana malala dia ambara ny soratra masina antsika
tena loaranteny mahataka ho an'ny olona mifandrasera taminy afateke mbatonareo mipisikiro amin'ny Filipiana toko voalohany matoky ama misy Filipiana tao ny Baibole Filipiana toko voalohany ny andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo Filipiana toko voalohany andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo zay mahita dia miaraka mamaky amiko amin'ny Jesosy manao hoe ary tiako ho fantatrareo rahalahy fa zay zavatra nanjoaky dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa ka ao amin'ny Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambina andriana rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra ary ny ankabeazany rahalahy dia efa matoky eo amin'ny tompo noho ny fifatorako ka miasasa kokoa fitory ny tenin'Andriamanitra tsy mafinaritra mifato Paolo no ny amin'ny filazantsara ary nahita azy tsy mipety sy ny olona dia mba nijoro manao hoe za komba ijoro raha izy lavamara raha ohatra ianao kalosa dia mba jereo ny olona saky manodidana misy za dia mba iliro dia mba arao izany fasina mijoro zany mamelana mpatsiarana tantara kely avramana ny amatyra malagasy rehefa noleny fonina raha salafamafitra tombopotsy dia anisany nanafitra ny fandefona anazy raha faralahy no nanana tamin'izany fa tsy volan'ilay mazoto loatra ko fa rehefa lasa kristiany izy taolina zay dia zao no vetsivetsy mitondra faralahy ilay mazoto manao hoe raha toy izao ny fahafatesany ny teo kristiana mba teo kristiana ny fahafatesana salama mantsy dia fahafatesana atao anatin'ny fiadanana mahagaga nagakaka hivavaka izy atao anatin'ny vavaka no nandefona anazy tao anatin'ny fiadanana manirapiratra no ny anamiko tamin'ity tanty hiampita makany amin'arak'izay afa-tsara fitadiko ny soratra nataonga vatitana dia manao hoe nivavaka izy atany an-danitra nataony ameny izany fatikina mahagaga ny anandrasalama zany nahatonga faramandre mazoto hitsiriritra ny kristiana eny martyra azy adelalina tokoa fa ny tantara dia mampaharalatsika fa raha faramandre mazoto no martyra lela voalohany raha faravavaka salama no martyra vehivavy voalohany rahandray masy zao vehivavy any no fantatrareo fa manisy koa lelanao raha faramandre mazoto no lela voalohany zany izy any fa ny modely iainana salama zay fantatsika tsara ny ilany manao hoe hitako ny latsaka isora no nizorana faramandre mazoto koa no zany modely zany hoe raha faramandre dia miantsika tsirara iazy mba meteza reo modely azo sasany arahitaky ary raha tsy afaka ny modely alohanao zao mba jereo re ny modely dia mba arahitaky marina fa tsy azo ataony hoe alokôpikôly andranona tsia mety alahirana mihitsy hoe rano eka nakatahaka andrano mihitsy na ny fandeha na ny poziny tsy iava mijoro tsara am'izay mahaino anao saingy zao kosa ny fahasahina mijoro vakombelin' Jesosy Kristy tena azo alaitaza ary mety alaitaza olo anamokely mba hoentina mijoro hoe nahoana izy mahajoro miseritra misy azy io nahoana ny tsy mba hijoro eto mity seritra misy azy iranona ke afaka nanao zao nahoana azy akonao zao ny ohatra tsara ny modely tsara atao iny mba inona le faefatra refa inona le faefatra teo zay tena hinona misy haiko zany manolorofreo zay tena hinona safiky mipitakely rahavanalatsika fa nazo raiky taminareo ny andininy fahasitry fahafolo dia tonga eny andininy fahamily foka ivelona ny amin'ny Timotya ny andininy fahamily foka ahoana izy ahoana voasotro amin'anatra ary izany koa no ireto amin'ny zavatra izao ka tsy menatra satria fantatry izay loko
ary matoky fa izy dia manontahiny ilay zavatra natoko azy manam-piavana zay azy zay tena hinonao safidy Paoly avana dia niteny manao hoe fantatro izay loko amiahy ivelona kirikany miteny grika tsy raza teny grika ty izy afa za matafo mais za tsy mahay teny grika tsisy olo afaka iteny itsy azo loatra mipilipitaka tsy takatry ny tabin'io zavatra takatrareo mambaraka aminao avana ivelona ny dika teny olona nety Madagasikara ny diemy marevana manana fantatro ilaina rehetra ny fitokio ny teny Malagasy hoe fantatro zay io amin'ny dika teny ampiasantsika tsy zavana rehetra aminazy hoe fantatro zay io ohatra fotokevitra zany hoe teolojia zany hoe raha-pampianarana zany le tomara zany fa ny tena maro dia zao hoe ilaina rehetra ny finoana ny fitokio izany hoe olona mambareta ary mazavy olona avana izy io Jesosy Kristy Paoly zany efa milaza hoe fantatro zay loko dia milaza hoe fantatro Jesosy Kristy izay nofidiko ametrahako ny fitokiko sy ny tianako manontona azany izy raha tsy misy olona afaka nitanana fahasahina ny fidoroana vavolombelona raha tsy mazava koa ny safidy nataony hanaiky marina Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy raha akanjo isalorana anaovana ny alahady dia ampirimina tsara hiandro ny alahady manaraky ny ray ny finoana Jesosy Kristy raha ravoravo atentina tahaka ny maquillage ka fafafana rehefa lasa mipety ny finoana Jesosy Kristy raha tahaka ny lamba entiny mpiasa ka rehefa teny irotsaka ny tanimbary ampiriny ny eritsisiny ny fanekenan'i Jesosy Kristy tsy anana fahasahina mihitsy ny vavolombelon'i Kristy ianao ny olona hany afaka anana fahasahina hijoro vavolombelon'i Kristy dia ny olona nanao safidy mazava teo amin'ny fiainana hanaiky marina an Jesosy Kristy ho tompony sy mpamonjy azy afaka miteny taka ny apôstôly Paoly raha hipitakely amin'ny epistily hafa soratany aho ny Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo manao hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko ka nambarina ny Filipiana toko voalohany faharoapolo manao hoe fa Kristy no antony ahavelomako io Kristy no raiso ato anatiko io Kristy no ekeko tompo io ato anatiko izy na aiza leko na inona nataoko na iza na iza iaonako sy arahako ato anatiko Jesosy tsy nisy fotoana na oviana afaka mieritreritra manao hoe ireny aty araky ny teny olona tampo hoe lana misy paster za hoe tsy mposonao hoe atoena koa nefa mposonao Jesosy mampanatena fa iaraka aminao ka toy hoe mamposonao Para marina fanekenan'i Jesosy ao anatiko ny Jesosy ao anatinao ny Jesosy ny fanontaniana tena mampieritreritra indrindra ny avana malala ny tena mampieritreritra indrindra rehefa mahita tsisy zao mameno mpiandro tan'izao ary tsy mietsekema rehefa mameno mpikiasy misy fiangonana hafa foto mavava feno kan'izao foana mankany fiangonana samena fe itindro mitretena filo isaka laty nefa zao mifaharoa rehefa Dimitri inona daholo nataon'ireo reo miazakazaka hameno dapiony tiangonana izy fa tsy hoe manao any an-danitra miazakazaka hameno dapiony tiangonana izy fa tsy hoe manao any an-danitra tsy maintsy manontany sika raha malala aza menatra ny hovavolombelon'ny tompontsika ka ny voalohany dia natao voalohany zany za tsy menatra ny amin'ny Jesosy zany dia hoe pasy manontolo vary maty tsisy fepetra ny fiainako manontolo mba izy ny tompoko sy mpamonjy ahy nareo zany farake zany daholo ngetsika teonalasanatsika faray zaka tsy mampino zavatra iainan'ny olona sasany za efa nandeha zany tantara mampiokoto za natao mifandraisana fanafasany tompo an'ilay tanora maray ny ariva izy manao alo zatry ba nareo mbola tsy mety an'izany ary tsisy fombo zany fa dia mieritreritra dia inona marina le fanekena nataonateo maray raiky marina tsy mena fa tsy somtompo sy mpamonjy ahy fa velany eto raha so famonjy zay so ny mpamonjy ahy apiko so valy telo zany tokoa ve ny fiainana
Izany tokoa ve ny Jesosy? Raha lasana baby malala koa. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sika. Ary mifona amin'ny fiangonana hafa Madagasikara, sika ny fiangonana tsara anarana indrindra eto Madagasikara. Sika ny fiangonana tsara anarana indrindra eto Madagasikara. Fa zao, ny anarana tsy enti-pona ny anarana tsy enti-pona tompoko. Fa sao dia fiangonan'i Jesosy Kristy no ahitananao, nefa Jesosy Kristy no ivelomanao. Sao dia Jesosy Kristy no anarana entinao, nefa Jesosy Kristy no hita eny aminao. Fantatro ilaina mikaraka ny fitopiko. Tsy fahalalana amin'ny saina izany, fa fahalisian-dahatra amin'ny fo ary mamonto ny fanahy ka malova ny fiainana. Ahitana olona manao iraniny iny, eritsikeny hoany, misy Jesosy anatiny. Afaka hiteny amin'izany ny vedy olona, rehefa mahita izy, rehefa mahitanao izy, raha misy raha atao, raha misy asa tanterahana, ka tenena napelako amin'izy ilay raha, napelako amin'ny ranona, ranona, eritsikeny iko, eritsikeny, mandriva volovato efa vity. Avitany tsara, ary tsy taky ninina aminao izy. Afaka hiteny an'izany amiko sy namindovy ny olona rehetra marera ny firenety. Fa ny anarana tsy enti-pona eritsikeny ko. Fa anarana maneso eritsikeny matsika. Raha tsy marina ny fanakitsika Jesosy Kristy, ho tombontsika sy famonjy. Ny zavatra voalohany zaraiko anareo eritsikeny mahetiko akehitrindra manarana. Tena mikanjana tsoto be, marina fa sasany ny olona sy tafitra atao satria tsy atonony. Ny mpianakavy dia ilay traritra hoe vaovao mahafaty. Raha mbola tsy fantanao tsara ny votoatiny izany zavatra resatra izany, ataovy izay anarana ny traritra iny, dia mahafio tsara, mpiaraka tsara. Fa mamelana tsy amela izany intsony many amin'ny fotoana. Anao marina azy inona ilay farany teo? Inona hoe? Ahoana tsara hoe? Ilay andininy fanomby Edin from before. I've designed to be ready to the show. Katsmena Kasafan for you. The one to you. I'm not talking. For his Mata Yulas are from 2000. Jungle King. Marapia, the wow, young friend. Kataki. Wow, young friend. Kataki. Even when Yemma, Banduran Visa. The Yemma, dinner on the way. Tsy hoe mandrapiavy izay andro izay, hoy hoe mandrapiavy ny andro fitsarana. Ray mihitsy rehetra mpanao fiteny rehetra zany hoe io andro ray io ny andro fitsarana. Ny zavatra lehibe nampiton'Andriamanitra anareo dia manao hoe mitsangana veto ianao anontany no mijoro vavony eny. Ahitany daholo ny fahalemena sy nakano sany ny enatra rehetra. Fa zao izy ho avy ny andro ray ho tsaray namo. Ho avy ny andro ray ho tsaray ianao. Tiako zany fitsarana zany. Satria ny fitsara ohatra amin'izao amiko dia afaka ny fitsarana. Ataoko ny fitsarana tsy maintsy anaty ny fitsarana io ianao. Mamelay tena ny fomba azo atao manatotronareo. Faly ianao anaty ny fitsarana tsara. Tsy faly ianao tsy maintsy anaty ny fitsarana ianao. Ny hany azonao atao zany zao ny omany anaty ny fitsarana zany. Ary io ny Jesosy Kristy namenatra anao io no hitsaranao amin'izay fotoana izany. Dia ny omany azy avadio ny baibolonao hoe ary manarana akazy ao Marka toko fahavalo. Inona no hitsarana amin'izay fotoana izay? Marka toko fahavalo. Marka toko fahavalo. Marka toko fahavalo andininy fahavalo ny telopolo. Marka toko fahavalo andininy fahavalo ny telopolo. Zay mety dia miaraka mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa naiza no homenatra azy sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny ray mamonjy ny masina. Dia anjara tsy zany misafidy rava hijoa ka ho saky mba afaka hiteny Jesosy amin'izay fotoana izay manao hoe fantatro ianao mandroso hidira amin'ny fifalia. Sasana ty teny aminao zay ianao hitako tsara misy taria amiko zao tamin'ny asako zao tamin'ny fitoana zao ataonao menatra ianao
za omena trano zao tsy fantatranao raha lasana vavimalala solon'ny tompo arafika anampitazananareo zao famarany tao zao pi zao sy isokafatsika ao amin'ny dimampolo taona vaovao izany sy izany tsy ambarakely ny fahasalina inavy mola izy telo averina fana voalohany ahoana hoe faharoa fahatelo fahefatra fahadimy eo an'andriamanitra zay ny voninahitra ray amanalana manantena hitanareo any an-danitra